lakle lehibe no natolotry ny filohan'ny tetezamita ho eo ampelantanan'ny filohan'ny repoblika vaovao izay ihany no endrika hita maso amin'ny famindra-pahefana tazan'ny mpanotrona tsy nisy antota taratasy natao sinita tahaka ny fahita amin'ny famindra-pahefana mahazatra. Zazalakely iray enitaona no voadonan'ny fiara-panao kortezy avy any amin'ny Voloha tetsy Akadindratombo io atoandro io tsy tana intsony ny ainy rehefa tonga teny amin'ny hôpitaly HCR. Naantony fanjakana ny fanapahan-kevitra ampiatony Zafera Rabesa Antoine ho filohan'ny université itoy roa taona ny fotoam-piasany ity mpampianatra mpikaroka ity efa eto andrenivohitra izy ankehitriny raha tany ampitana nandrindran'ireny olana nitranga ireny. Azy farany anisany nanatrika ny lalonana ofisialy teny Avoloha ihany koa ny filohan'ny kongresy ny tetezamita Mambra Kotorvelo avy ao amin'ny mouvance Ravalomanana vonona amin'ny fiara-miasa amin'ny filoha vaovao Era Jonary Mampianina ny tenany manasanao ampanajana tompoko lahy sy tompoko vavy ahatratra amin'ny farany. Bonle, ronono mandry mamy tsara be. Soirée romantique. Ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana febroary ao amin'ny ANC Hotel Ivato amin'ny valo ora sasany alina. Dia manatitra ny arahaba ary tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fotoana izao tonga tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Any vaovao mahakasika ny fiainam-pirenena no entintsika hanomboana ny fotoana amin'ity hariva ity totosa somatsara ny lanonam-pamindram-pahefana atetsy Avoloha lakile lehibe iray no nomeny ny filohan'ny tetezamita ho eo ampelantanany ny filohan'ny repoblika vaovao Era Jonary Mampianina androany sady tsy dia fahita firy teo amin'ny tontolo politika no nitranga teny an-toerana na izany aza dia nampametra-panotaninany maro ny resaka arifenitra tamin'ity lanonam-panjakana ity fanadihadiana. Lakile lehibe no natolotry ny filohan'ny tetezamita eo ampelantanany ny filohan'ny repoblika androany izay ihany no endrika hita maso amin'ny famandram-pahefana tazan'ny mpanotrona tsy nisy ny antota taratasy natao sonia tahaka ny fahita amin'ny famandram-pahefana kanefa rahanam-pirenena no resaka eto izay eo ihany faran'ny zava-nisy tsy dia nisy loatra ny fanajana ny arifenitra nandritra ny lanonana raha ny tazana manampitrotraka izany ihany koa ny amarony ireo olona tonga teny an-toerana noho ny fisiny ny fanasana manokana na dia lapam-panjakana aza teny Avoloha no nanaovana izany lanonana manetriketrika izany. Tsotra ny endriky ny fandehanany lanonana ary tsy mitovy amin'izay efa nokarakaraina ny fitondrana tetezamita hatrizay na dia fanao heverina azy ny famindram-pahefana manetriketrika no nandasana amin'ny malanonam-panjakana azy dia tsy hita firy ny fanomezana lanja izany na teo amin'ny fanandrana ny vahiny na saina izany tsy nanavana na iza na iza na teo amin'ny fanomanana. Raha ny hita amin'ny sary aza dia minitra vitsy alohan'ny hatongavan'ireo vahiny sy ny manam-pahefana dia mbola nisy ny famafana ny lalana teny an-toerana ny ampy ny tohatra hiditra ao an-dapa. Raha ny zava-nisy dia saika ny filoha teo aloha Andrajoela no tompony lanonana androany. Toy ny olana saina nahazo toerana manokana ny filoham-pirenena tsy nandray fitenenana tsy nisy kabary fandimbiasana na ny fiarana mitafa amin'ny mpanao gazety tahaka ny mahazatra amin'ny famindram-pahefana amin'ny filohan'ny fandimby-toerana toy ny any ivelany. Na izany aza manome voninahitra ny lanonana androany ny fahatongavan'ireo maso vorehetra teny an-toerana raha ho an'ny eto an-toerana indray kosa dia ireo mpiara-miasa amin'ny filohan'ny tetezamita Andrajoela izay no nameno ny lapam-panjakana tetsy Avoloha. Anisan'izany ireo filohan'androm-panjakana sivily io na miaramila. Ny avaka kosa ny nahitana ny Mambra Kotorvelo izay avy amin'ny ankolafy Ravalomanana teny an-toerana izay marihana fa tsy nisy mihitsy nisy olon-tena avy amin'izy ireo. Isan'ny avaka ihany koa anefa tetỳ ny fihetsepon'ireo mpanotrona tsapa izany tamin'ny fahitana ireo ranomaso latsaka nandritra ny fotoana nandaozany filoha teo aloha Andrajoela dimy mianaka ny lapandroany.
niverina olo-pirenena tsotra araka izany ny filohan'ny Rajoelina ary ny tena no namely ny fiara dia tondra azy ireo hivoaka ny lapan'ny avoloha. Nisongadina nandritra ny elanonan'androany moa ny fahatongavan'ireo masovo rehetra teny an-toerana ny ampy ireo iraka manokana ny filoham-pirenena nahitana ny ministra ndrarambahiny afrikanina tatsimo Marius Franceman izay nanatanteraka ny fanenalailana teto Madagasikara sy Roakim Matsisano tsy tazana teny an-toerana kosa ny masovony ny firenena amerikanina sy ny avy amin'ny vondrona europeanina. Afa makasika iny lanonana tetsy avoloha iny dia ny arahaba ny Madagasikara sy ny vahoaka iray manontolo ny masovo sy ny iraky ny firenena samihafa tonga nanatrika ny famindram-pahefana tetsy avoloha tamin'ity androany ity. Manantena moa ny fiverenan'ny Madagasikara misehatra iraisam-pirenena izy ireo. Fanampanazavana. Nafinaritra ny lanonana, misy dikany lehibe ary voasamba no misy toy izao tamin'ny tantaran'i Madagasikara. Miarahaba ny vahoaka malagasy no izany fombafomba vaovao mipetraka amin'ny famindram-pahefana amin'ny fomba demokratika izany. Dépasser les pouvoirs d'une façon démocratique. Pour revenir maintenant dans le concertement. Il faut travailler. Mila miasa mafy ho an'ny fanarenana ny Madagasikara sy ny fanatotosana ireo fanambony andron'ny firenena. Iverina tsy ho ela ny fiara-miasan'ny firenena rotonto, efa maro ireo tetikasa miandry izany. Ny ambasady eo aminay izao efa mikarakara sahady ny atota taratasy mikasika izany. Anampy an'i Madagasikara izay eto toy ny mpirahalahy sy mpinamana. Mananteny izahay fa manomboka izao ho foana ny sazy ary hivoatra ny firenena ity. Mino ihany koa izahay fa rehefa tafapetraka amin'ny toerany avokoa ny zavatra rehetra dia afaka hivezivezy eto Madagasikara avokoa ny olon-drehetra ary afaka andray anjara amin'ny fampandrosoana ny lafin'ny toe-karena sy firenena ity. Fa anisan'ny natrika ny lanonana tetsy avoloha ihany koa ny filohan'ny kongresy ny tetezamita Mahamira Kotarvelo avy amin'ny ankolafy Ravanomanana. Nambarany tamin'izany moa ny fahavonona ny arasy amin'ny filoha vaovao ery Rajonary Mampianina. Any ankolafy Ravanomanana dia mbola milatsaka hatrany amin'ny fiheverana ny filoha teo aloha Marka Ravanomanana. Ny andro Andrinarsoa. Olombitsy avy amin'ny movansa Ravalomanana, minisitra sy filohan'ny andrim-panjakana no voasa natrika ny lanonana no tanterahana androany raha nambara ny filohan'ny delegasion'ity movansa ity teo aloha izay tonga teny an-toerana. Nisy ihany koa ny fivorian'ny movansa ny maraina teo. Efa manaiky ny voka-pifidianana avokoa ireo firenendehibe maneran-tany na dia maro aza ny lesoka nandritry ny fifidianana iny. Efa tsy filohan'ny delegasion'ny movansa intsony i Mamira Kotarvelo ka dia naneho ny hevitra tamin'ny anaran'ny tenany Samirery. Mbola ifampidinika kosa ny movansa Ravalomanana. Mbola ifandinika aloha izahay dia izay sanatria manakato-baravarana. Raha misy everiny filoha Rajonary Mampianina fa fomba azo raha miasa aminay dia tsy manakato-baravarana izahay fa izay kosa manaja ny prinsipa ny foto-kevitra izay nijoroanay hatrany dia ny fiverenan'ny filoha Marka Ravalomanana eto Madagasikara. Fa mianaran'ny tenako ilazako fa ekeko ifandresena andriamatoa ery Rajonary Mampianina ho filoham-pirenena ary dia manolotra tanana azy. Tsapa tamin'ny valiteny nomeny Mamira Kotarvelo fa tsy mandray baiko avy amin'ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana intsony ny tenany ary hita mazava fa misy ny tsy fifankazahoana. Raha tsaronareo tamin'ny taona 7 ny président Sarkozy nisy opposition tany parti socialiste nefa nisy ihany koa membre ny parti socialiste tao anatin'ny gouvernement taziny tarihiny. Azo heverina daholo ny schéma rehetra izay tokony ho tanterahana fa ny tanjony dia ny anarenana Madagasikara mba anana ny sehatra misy azy eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena. Izay ny tanjona tsy maintsy kendrena ary iarahan'ny rehetra misalaha tsy vitan'ny filoha andry Rajonary Mampianina rery zany fa tsy maintsy miara-misalaha amin'ny hery politika rehetra sy amin'ny vahoaka malagasy rehetra ny tenany amin'izay. Ho an'ny lanonam-pitsarana rahampitso kosa dia nambarany fa ho avy hanatrika izany ireo mpikambana ao amin'ny kongresin'ny tetezamita sy eo amin'ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita avy amin'ny movansa Ravalomanana. Mbola misanany ndraiky ny kosa ireo CT mandra-pivoahan'ny didy manolotra ireo solombavambahoaka vaovao.
Fanantinana tsy tiana dia ho tapitra rampitso ny tetezamita izay feheziny tondrozotra. Raha varaka izany ireo andrim-panjakana izay najoro sy ny governemanta. Ho an'ny Prime Ministre Omer Berzika dia tapitra rampitso ihany koa ny fitondran'ny patrony azy na ny lehibeny dia ny tondrozotra izany. Noho izany dia tsisy intsony ny governemanta izay tarehany. Na dia izany aza moa dia mbola misy hatrany ny fitantanan-draharaha ataon'izy ireo mandrapisy ny governemanta vaovao. Fanampy fanazavana hatrany. Misy fomba républicaine izay tsy maintsy arahana ary zay ny tokony ho izy tsika raha atao moa olona démocrate ka dia ny gouvernemanta zany tsy maintsy mametra am-pialana ny tena miaraka amin'ny gouvernemanta rapitso rehefa vita ny prestation de serment na fianianan'ny président de république voalohany dia ny tohin'izay moa dia anjaran'ny président de république indray no manome zay baiko zay tormalika izay atao rehefa avy eo anazy ny fanapahan-kevitra amin'ny fitohizan'ny raharaha mba ara-pivoahan'ny voka-pifidianana amin'ireo solombavambahoaka ireo ka ahafahana manendry ny prime ministre. Fa manoloana kosa ny toetra raha nisy eto amin'ny firenena dia manaraka akaikin'ny zava-mitranga eto Madagasikara ny amin'ny sehatry ny politika izay ny avy any ivelany. Manao provizan moa ny visin'ny mpanao gazety sy ny iraka manokana ny orinasa gazety avy any ivelany izay tonga anjatony eto amintsika ankehitriny. Nararotona ny fampiresahana tamin'ny roa sy telo tamin'izy ireo momba ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara androany. Nandriana Johnson. Ifanosehana ny fakana sary sy ny fanangonana vaovao tetỳ amin'ny lampam-panjakana iavoloha androany. Amanjato ny ireo mpanao gazety malagasy vahiny nanatrika ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina sy ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina. Midika izany fa na hatrany ivelany azy dia mahaliana ny mpanara-baovao ny toetra raha politika eto Madagasikara. Hita taritra tetỳ ny fahasahiranana rehefa amin'ny vanim-potoana tahaka izao amin'ny asa fanaovana gazety. Ka tsy azonareo atao mihoatra an'ity manakona ny autorité. Dia menareo lamosina ve izy le olona nametraka lisy koa tokony efa mba nametraka eto place mpanao afaka mandeha ery nareo, afaka mandeha eny na afaka mandeha ato amin'ny aninato. Fa nareo tsy mahazo mandeha satria manao revue zao ny ministre force armée dia amonjy place. Anisan'ny ainana zava-misy teto iavoloha ireo mpanao gazety avy any ivelany izay efa maro tamin'izy ireo no efa teto tao anatin'ny herinandro izao. Mifanohitra amin'ny zava-misy iainan'ny mpanao gazety eto an-toerana ny fahafahan'ireto mpanao gazety vahiny ireto miasa malalaka rehefa nanontaniana izy ireo. Moramora kokoa ho azy ireto ny manangom-baovao eto Madagasikara raha ny fanazavany. Tsara antoka ihany koa ireto mpanao gazety manao iraka ivelan'ny firenena ny aviany ireto. Comment j'ai trouvé le travail de journaliste à Madagascar? Est-ce qu'on peut exercer librement, surtout vis-à-vis de ces événements politiques qui viennent de se passer? Oui, écoutez, non, on n'a jamais eu de problème. Je crois qu'on peut dire qu'on peut exercer le métier de journaliste librement à Madagascar. J'ai pas entendu d'histoire de collègues étrangers comme nous qui ont eu des soucis. Moi, personnellement, des collègues directs, on n'a jamais eu de pression quelconque, on va dire, plus que celle qui touche les susceptibilités de chacun. Donc non, on peut dire qu'on peut exercer son métier librement à Madagascar. C'est difficile pour moi de me prononcer sur la question de la liberté de la presse de Madagascar en comparaison avec d'autres pays parce que j'ai pas travaillé dans d'autres pays. Donc c'est difficile pour moi de comparer, mais mon expérience personnelle ici m'a montré qu'on était plutôt libre, on nous laissait plus ou moins tranquilles. Après nous, on a une facilité, c'est que ce qu'on diffuse n'est pas beaucoup vu ici. Moi, j'envoie mes images à Londres, à Paris. Je parle sur BBC, par exemple. Donc, ce que je dis, ça n'a pas beaucoup d'impact ici. Et je ne suis pas sujette aux faits, là, par exemple, parce que je suis salariée de médias étrangers. Donc, c'est difficile. Nous, en tant que journalistes étrangers, on n'a pas les mêmes conditions de travail que les journalistes malgaches. Mais notre expérience personnelle, en tout cas, elle est positive. Hein. On parle des sujets qu'on veut, on est libre. Après, il y a des sujets plus sensibles que d'autres, comme les trafics illégaux, le bois de rose par exemple. Ça, c'est difficile d'avoir accès à des informations, à des sources fiables. Il y a des dossiers qui sont très difficiles à traiter, mais de manière générale, je n'ai pas à me plaindre. Raha ny zava-misy iainan'ny mpanao gazety avy eto an-toerana dia tsy azo lazaina ho mipetraka ny fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety, indrindra fa ny fikaroham-baovao, indrindra mahakasika an'ireo afera na tranga mahavaivay tahaka ny pesta na ny andramena ohatra. Raha ataony fampitahana, ena maso amin'ireo vahiny ve sa fanahinina hanafenan-javatra amin'ny samy malagasy,
fa to mora ho an'reto vahiny reto manao ny asany aty amin'ireo vaovao manahirana ny malagasy. Tanjona ray ihany anefa no kendrena na ho an'ireto mpanao gazety vahiny ireto na ho an'ny avy eto an-toerana dia ny fambelezana ny vaovao marina ho an'ny vahoaka. Fa raha iverenana kosa ny zava-nitranga dia tsy avoloana indritra ny kabary nataony ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina dia nahazo ny tsodrany filohan'ny tetezamita ny filoham-pirenena vaovao Hery Rajaonarimampianina androany dia tsy avoloa natsadranomaso ny filoha teo aloha Andry Rajoelina nandritra ny kabary nataony farany raha nitanisa ny lalana nosedray niaraka tamin'ny vady aman-janany fanadihadiana ary. Teny fohy ny ampitsodrano mba aleo alasana no natolotry ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny filoham-pirenena vaovao Hery Rajaonarimampianina. Tsy adiny nametraka ny fitokisana amin'ny fanavotana ny Madagasikara amin'izao lalana vaovao izay izorana izao. Ka nilazany fa manomboka eto ny fampandrosoana marina no ilainy ny vahoaka. Mitsodrano sy ngarosoanao aleo alasana. Sarotra ary tsy mora izany adidy mavesatra miandry anao izany. Miandrandra fandrosoana ny malagasy. Mendrika ho avy mamirapiratra ny malagasy. Noho izany dia mirarakora mirary. Fahombiazana tanteraka ho anao ny tenako. Tsara tsodrano, mafitasoa ho an'ny firenena. Iverina olom-pirenena tahaka ny rehetra ny filoha Rajoelina manomboka androany. Azo antoka fa tsy hiataka lavitra ny fitondrany ity farany raha ny kabariny. 5 taona ny iainana tao anatin'ny tetezamita ny malagasy no tanisana ireo zava-bita sy ny fanambana petraka isan'izany ny fahatanteran'ny fifidianana. 5 taona ihany koa no nisiny ny fiaraha-mitantana na dia tsy nitovy aza ny firena politika. Andeha ka andao ny toerana mahafilohan'ny tetezamita ny tenako. Ny toerana misy ahy no tsy hoeto amin'ity lapa ity intsony. Ny andraikitra osaaniko no tsy hitovy intsony. Satria iverina olom-pirenena tsotra ny tenako manomboka rapitso. Sarovy anefa ny nama, ny vahoaka malagasy, ianareo mpiara-miasa rehetra. Fa na aiza na aiza misy aho, dia tsy hanalavitra anao mihitsy aho, ry namako, ry vahoaka malagasy namako. Tsy azo lavina fa nitazona maharitra ny tetezamita ny avy eo anivon'ny tafika. Tsy azo lavina izany satria dia betsaka ireo hetsika izay nokarakarainy ny mpanohatra ny Ravamaina. Androany ary dia notolorana fisaorana manokana ny tafika sy ireo mpanelanelana vahiny. Makasitraka manokana ihany koa anareo filohalondasy anareo mpitandro ny filaminana izay nampiseho herim-po sy fahavononana hatrany tao anatin'ny adidy aman'andraikitra nakinina taminareo. Asitsika tehaka mampibe ho an'ny filohalondasy sy mitandro ny filaminana. Manomboka eto izany indrindra raha ampitso dia ny filoham-pirenena vaovao Hery Rajaonarimampianina ny lakile ny firenena sy ny fahombiazana. Ny anona ampihetsi-pon'ireo mpomba ny fitondrana tetezamita dia ny fahitana azy ny saotra ny vady aman-janany an-dranomaso. Fa isan'ny nanamarika ny lanonana ofisialy androany ihany koa ny fiakanjon'ireo nasaina rehetra nanjaka moa ny volomboasary miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Fiakanjo ny anjaka ho an'ny akamaroan'ny olona tonga teny an-toerana. Ny andindininy ary. Teto amin'ny fidiran'ny lapany avoloha no zaraina ho an'ireo izay tonga nanatrika ny lanonana rehetra ny samboady sy ny pinsa misy ny sary famantarana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Maro ireo nisafidy ny ametaka izany avy hatrany tamin'ny fitafiany, tao ihany koa ireo nampirina izany fotsiny ihany. Ho an'ireo efa mpiara-dia tamin'ny filoha teo aloha hatr'izay, izay tsapa fa nanamarika azy ireo ny fiarana tamin'ny filoha Rajoelina, vita didina akanjo avy any an-trano ny lambahoany nanaovana propagandy. Tsy nifidy fa nisalotra ny samboady avokoa na lahy na vavy hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ireo ankizy kely. Ireo mpitandro ny filaminana no hany nanao fanamiana fotsiny ihany. Nanamarika ireo ben'ny tanàna ny saina mifeny kibo, ho azy ireo ihany koa samy manana ny safidiny na iambozina na tsy ny samboadiny mapara. Raha ny anjaika avokoa ny akamaroan'ny olona, tsy nahasakana ireo nisafidy ny hiavaka izany. Fa zazalahy kely iray enitaona kosa no voadonan'ny fiara ny tao anatin'ny cortège avy any Avoloha aty tsy akadatra tonga eo atoandro eo. Entina vonjom-baika moa teny amin'ny hopitaly Ambomiandra ilay tovolahy ary ateo mianasana ny ambulance dia nitondra azy ihany koa atetsy amin'ny Asiera. Avokatry ny ratra sy ny fahavoazana nahazo azy dia tsy tana intsony ny ainy noho ny tonga teny amin'ny hopitaly Joseph Aravoangy Andrenavalina. Fanampanazavana sy fanadidina makasika izay.
zavatra mitranga ke? Atao? Le loza atao dia izy zany ny dadany zany namboatra tômôbila tao an-tokotany tao dia tsinotsino izy dia lasa nantena kanavelany any dia iny voadonany tômôbila iny. Dia ino hafa vita aminazy? Tsy ny lohany dia ny tongony. Dia vaky ve ny lohany? Vaky. Dia taiza izy vita le izy le avoadona iny ve dia tonga dia maty sa ahoana? Mbola noentina tao amin'ny hôpitaly tao Ambomiandry izy dia izay vao noentina anakaty. Zaho tsy nahita ny nahavoana azy fa efa voadona izy vao hitako. Dia ohatrany ahoana ny tany izy voadona tamin'ny firy le izy nitranga? Teo amin'ny tamin'ny tsitsy, teo amin'ny tamin'ny 12 april 12 zany. Dia ahoana nitranga le izy? Ahoana ny tany zany fa aoriana rehefa loatra nitranga? Tsy efa mivoaka raha daholo ny sofiny sy ny vavany dia tapaka ty tongony ty. Arabe taiza ho aiza moa le izy? Eny amin'ny abattoir mihitsy. Dia efa voadona ve izy dia maty? Mbola tonga tary amin'ny hôpitaly tany Ambomiandry izy mbola tsy maty. Iza nandona anazy? Dia skorta reny nandona anazy, zaho tsy nahita nandona anazy fa hoe voadona fotsiny. Eo amin'izy alafin'ny politika izay ihany dia tapitra ny tetezamita miditra ao anatin'ny ara-dalàna dia ny Repobliky Madagasikara amin'izao fotoana izao manantena fiovana ialana amin'ny krizy ny akamaroan'ny vahoaka fiainana milamina sy firenena mandroso ho an'ny mpitondra mahay sy mitsinjo ihany koa ny mandinika no takian'izy ireo fanampanazavana re. Mba fiainana mba misy asa fa zao tsisy asa mihitsy ny olona rehetrarehetra dia lasa manita do lasa manitatra tsisy ninona atao dia lasa be mpanendaka be mpangalatra. Mba hiova dia hiala amin'ny krizy mba hiala amin'ny krizy sy ny tena zavatra tsy mety rehetra tamin'ny fitetezamita. Fanovana filaminana vaovao ilan'ny krizy misy tamintsika ohatra koa hoe mba filoha vaovao zany mba tena vita hitsinjao le matsinika. Dia amin'ny fiovan'ny fiainana rehetra aminay mafiady mivatra dia sisy ndalana dia mbahoaka izay mba hivarotra. Hiteo ihany satria ady lahan'ny mpanao politika nefa ny raha mitsinjo vahoaka izy dia mahafinaritra zany. Raha tanteraka daholo ny tenin'ny fanomezana dia maro kosa fitonjana satria raha mijery sosialim-bahoaka izy ohatra fampianarana ny fahasalamana ny jiro moa fa le tsy ho izy dia le stage tsony. Fiovana tanteraka oetin'ny filovavao io fiovana amin'ny lafiny rehetrarehetra zany na toe-tsaina ho an'ny tsirairay avy. Mba ilamina ny tension firenen'ny tany ary raha ohatra mbola misy hoe raha mbola misy fanakirotanana indray oetin'ny sasany eo tsy mety tsony. Dia mba hoe jobitany fahaperana amin'izao faritra nefa tena mipapana tena any amin'ny tsisy mihitsy tena miaina anaty tena tsy fananana mihitsy zao. Ialana ny krizy, ialana amin'ny ohatrany hoe tsy fampikalemana. Fa tamin'ity andro an'ity ihany kosa dia nanahina zany mety isian'ny korotana manodidina Analakely sy Behoririka dia nilamina izany noho ny fitadiavana andavanandro avokoa moa ary nanohy izany ireo olona manodidina efa nomem-potoana kosa te amin'ny andavanandro ihany koa anetetsy amin'ny kianjany Magro Behoririka fanadihadiany Zora Kotondrina. Ny lamina sy ny zotra toy ireny andavanandro ireny ny tetỳ amin'ny Magro sy ny manodidina Analakely androany. Tsy nahitana endrika ny mety ho hisy fanakorontanana ny tetỳ. Ny tato amin'ny Magro dia nisy ny fihaonana toy ireny andavanandro ireny. Tsy nisy mpitarika politika raha teo tonga tetỳ. Ny tetỳ Analakely kosa dia nanohy ireo asana andavanandro avokoa ireo mponina sy ny mpivarotra tetỳ na ireo mpitandro filaminana aza tsy dia nivezivezy be tetỳ toy ireo andro vitsivitsy teo aloha. Na izany aza taratra ho nitombo ny fitohanan'ny fifamoivoizana tetỳ amin'ny manodidina na izany na tsy izany nijanona tamin'ny maha Analakely azy hatrany ity toerana ity. Afanifanisingadiana dia tsy vady kosa ireo filoham-pirenena vahiny sy ireo solon-tena vahiny hanatrika ny fiananany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho amin'ny Rampitso atoto-tsaina etsy Mahamasina ny fandimina andray azy ireo moa ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny Premier Ministre Omer Berzika fanadihadiana miaraka amin'ny Narina Randrianomanana.
Nanamarina ny fahatongavan'ireo mpitondra fanjakana vahiny maromaro tonga eto amintsika anatrika ity fotoan-dehibe ity ny fiadidinany fitondrana teteza mita efa tonga eto toerana ny akamaroan'izy ireo ary mbola ho avy rapitso anatrika ny fianianana ny filoha Erajonary Mampianina ny filohan'ny Maurice Kailash Piroag no raisin'ny Prime Ministre Omer Berzik tamin'ny efatrora teo Tetsivato tonga marina indray ny filohan'ny Komoro Ikililo Douanine ireo Komoriana mipetraka eto Madagasikara ary nanamafy ny fandraisana azy ny Prime Ministre Omer Berzik ny filohan'ny Republikan'i Namibia sady filoha amperinasa ny Troika ny Sadek no raisin'ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina manokana io arivo io izy ireo dia olo manakaja izay mandray anjara tamin'ny fandaminana nararaha anatiny teto Madagasikara anisan'ireo tonga eto Madagasikara ihany koa ny filohan'ny Republika Avaty Seychelles James Michel sy ireo solotena samihafa vahiny toy ny Corée du Sud, Mozambique na koa ireo avy amin'ny firenena mikambana. Fa vaovao mahakasika ny fampianarana ambony dia nahaton'ny fanjakana ny fanapahan-kevitra ampianto ny filohan'ny oniversiteny Mahajanga araka ny loharam-baovao iray eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony. Miverina amin'ny mahafilohan'ny oniversiteny Mahajanga azy Rabesa Zafira Antoine efa avy niona moa tamin'ny Prime Ministre Omer Berzik sy ny ministry ny fampianarana ambony izy tamin'ny ity herinandro ity fanadihadiana. Miverina amin'ny mahafilohan'ny oniversiteny Mahajanga azy ny profesora Rabesa Zafira Antoine ny vohitra izany tamin'ny fihaonany tamin'ny ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny Prime Ministre. Niakatra eto andrenivohitra avokoa ny solotenan'ireo iray aman-dreny ara-drazana avy amin'ireo foko voalaza fa mifandrafy amin'ny ity raharahan'ny oniversiteny Mahajanga ity nandamina ny raharaha tetỳ anivon'ny ministera. Nitondra ny heviny momba ny raharaha tany Mahajanga ny filohan'ny oniversite. Dia misy fampiasana ny anarako, fampiasana ny anaran'ny fianakaviako ary fampiasana ny finoana izay misy ako hoentina hatao fitaovana na hoviraviraina ho kirakiraina hanehoana famifandrafy hifamono fandrofotsihy ary tsy afaka mifanatiny intsony ny mponina Mahajanga koa ny farana eo ny farana androany ny farana amin'izao fotoana itenenako izao ny fampiasana ny anaran'ny université ny fampiasana ny disadisa ao université ary fanononana ny anarako hitorana fampisaram-bazana amintsika. Mbola maharitra roa taona ny fitoam-piasan'ny filohan'ny oniversité Mahajanga vonona ny anarana fahasimbany Rabesa Zafira Antoine ary manainga ny rehetra ho amin'ny firaisan-kina mba tsy ho vakivakin'ny kajikajin'ny mpanao politika hafa. Mpanao politika izay miezika mitady toerana malemilemy amin'ny mpangady eny amin'ny université ka ho anareo rehetra ho antsika rehetra ho rentsika jiaby raha ny amiko ny farana eo ny farana androany ny farana amin'izao fotoana itenenako izao ny fampiasana ny anaran'ny université ny fampiasana ny disadisa ao université ary fanononana ny anarako hitorana fampisaram-bazana amintsika aminay sambotopo Mahajanga. Etsy ankilan'izay misy ampahany maro amin'ny mpianatra ny Mahajanga raha ny fanadidinana natao no tsy mankasitraka amin'ny fiverenana ity filohan'ny oniversité ity amin'ny asany. Ireo mpianatra amin'ireo sapam-piofanana telo an-davam-bola ny akamaroan'izy ireo raha ny fanadidinana natao. Noho ireny korotana ireny kosa saika ny 570 mpianatra izay mianatra amin'ireo sapam-piofanana enina hafa an-davam-bola no matahotra ny sin'ny taona fotsiny noho ireny fihetsiketsehana ireny. Afa vaovao ny Mahajanga izay ihany dia natoby eo amin'ny foben'ny voarivo vovoan'ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ny vakon'ny tanàna. Liolana amin'ny tsy fahampiny ny hoenti-manana moa no mahatonga izany raha ny fanazavana azo tany an-toerana efa andro maromaro izao no tsy nisy afaka nanala intsony ireo faky izay mitoby eny an-toerana izay tsy ataony ny sampana izay misana ny fanadiovana ny tanàna no tsy manao izay asany izay fanahy mpanazavana ary. Ny olana aloha dia zavatra anankiray foana hatrizay tsy fananam-bola dia hividianana carburant satria izy anatin'ny fotoana nanaovana budgétisation zao dia tsy maintsy minégocier zany zay aloha pour le moment en particulier raha hoe an'izao fotoana zao aloha mila be dia be satria fa miongona fa elaelany ny fako fa ny andavanandro hoe andro tsotra reny moa zany any an'ny 240-250 000 ariary isan'andro. Fa raha zao an'izao fotoana zao tena mila be dia be satria efa mivangombo eran'ny tanàna izy fa zay aloha fananao ezaka tatoato efa misy 3 na 4 ny point d'ordure efa afaka anay zao.
Anivavony miankina amin'ny toekarena kosa no entintsika hamaranana izao fotoana izao dia tanora avokoa ny fitopolo-isanjato ny tsy anasa eto Madagasikara raha ny antotanisa farany izay nivoaka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona moa 2025 dia mahery ny eninetsy ireo izay very asa noho izany dia sahirana ireo tanora avoavina mita ny fianarana amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny asa. Tanora mihoatra ny roa alina no andrasana amin'ny ity hetsika momba ny asa fampiofanana ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina ity manomboka hatramin'ny androany hariva. Zora Kotondrina. Ho andreo andiany efatra teo aloha dia efa mihoatra ny 2,3 ny antota taratasy sy fitadiavana asa voaray teto. Efa nahitana tolotr'asa 2,7 sy 3,000 ary mahery ny 1,000 ireo tanora no miasa sy manana fifanarahana arak'asa noho izany. Tsy nisy afa-tsy ny aotra faingo 700 ny mpitady asa araka izany no nahita rirany. Efa roa taona zay no avy tamin'ny fianarana dia mafy le mitady asa fa tsy kivy. Sarotra aloha fa zao ny occasion ahafahana mitady mpampiasa amin'izao. Tena sarotra le mitady asa. Sahirana hatramin'izao zany satria tsy mora koa le satria mila araka ny tenen'ny olona mila sens sy expérience le izy. Tena sarotra be satria ho anay mpianatra zao mbola tsy manana expérience dia be mihitsy ny entreprise no mitady olona manana expérience dia tsy maintsy zany mikaroka be mihitsy vao mahazo an'ilay izy. Atrik'asa fampiofanana, fametrahana antota taratasy fitadiavana asa ary tolotr'asa maro, izany no hita eto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena eto Mahamasina hatramin'ny androany hariva. Ny fahitana ny fahasahiranandreo tanora amin'ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa no antony izao. Andiany fahadimy ity karakaraina ity izay ahitana sehatr'asa mahery ny 530 mitondra fanazavana ireo mpiarakara. Ity zany atao hoe journée de l'emploi de la formation andiany fahadimy izay anolorana tolotr'asa eo amin'ny arivo mahery eo amin'ny 70 zao ny stanty dia misy koa zany ny trano iva zay fanaovana fanomezana indrina fiofanana manampy ireo fikarakarana hetsika zao ohatran'izao mba ahafahana manamora ny fidiran'ny tanora eo amin'ny sehatry ny asa. Zay zany no tena andraikitry ny misy any amin'ny région na eto toerana ihany koa zany dia misy andreny maison des jeunes ny kiosque des jeunes ary ny institut national de la jeunesse. Izy ireny moa zany dia manampy betsaka ihany koa ny tanora. Mahasarika ny tanora ihany koa anefa ny sehatry ny fiompiana, ny informatika sy ny teknôlôjia, ny fampianarana teknika ary ny tontolo ny fahasalamana. Ny ministera ny fampianarana ara-teknika sy fanofanana arak'asa zany dia manana ny politikany izay vatany any amin'ny CEG sy ny sekoly madinika isan-karazany ka fandraisanay ny mpianatra rehetrarehetra amin'ny karazana lycée reto zany dia par voie de concours ka ny takina dia ny ankizy eo amin'ny classe de 3e. Ny tanjona sekoly zany amin'ity journée de l'emploi et de la formation ty dia mampafantatra ny ireo fiofanana arahana eto amin'ny sekoly SPPS alina ny tanora malagasy zany lala-piofanana paramédicaux ny antony dia tsotra be voalohany indrindra mbola ahitana débouché zany hoe satria tsy ampy ny isan'ny mpiasa amin'ny fahasalamana araky ny statistika zany dia ray isaky ny olona 10,000 ny eto mbola malalaka. Hatreto aloha dia ny sehatry ny varotra sy ny fitantanana ara-barotra ny tena manintona ireo tanora tonga tamin'ireo andiany rehetra efa vita. Mbola tsy tapitra akory ity andiany fahadimy ity dia efa manomana sahady ny andiany fahaenina ho amin'ny oktobra ho avy izao sahady ireo mpikarakara. Dia iny fanadihadiana iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny antsika maranana ny fotoana amin'ity hariva ity hisaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-peo anary ho amin'ny rampitso indray.